La 4G Batelma vous présente Nivava. Arabatra amin'ny saramanitra aty amin'ny Batimax ny tena fety anahary sy tsara lalàna mahazo Arahinao ny fampalalambavao miaraka amin'ny Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Ny fampalalambavao ho arahinao miaraka amin'ny La vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. Niakatrala ny vidin-tsolika raha ny fanazavana azo avy amin'ny ofisy malagasy des hydrocarbures fanatratrarana ny vidiny tena izy izay mbola tsy tratra no antony fampiakarana. Tsy toy ny mahazatra ny ova endrika ny hetsi-bahoaka ho an'ny fanovana teny amin'ny kianjan'ny 13 meta amin'ity androany ity. Na izany aza dia tsy miova ny tanjona hoy iresy olo-mavomboaka dia ny analan'ny filohan'ny pirenena sy ireo ministra HVM mikambana eo anivon'ny gouvernementa vaovao. Araka ny fanambarana nataon'ny firaisamonim-pirenena roy tamin'ity androany ity, tsy ny fananganana gouvernementa maromaritra iraisana no vahaolana irosona amin'ny fifidianana tsy mitanila sy ekeny rehetra fa ny fisian'ny lalam-pifidianana ifanarahany antoko politika sy ny mpanao politika. Misy antony manokana venona ny indrinan'ny Henri Rambarinjaka ho ministry ny arenan-kibon'tany sy ny solika raha ny fanadadina natao dia misy fifanarahana miafina teo amin'ny filohan'ny pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny Rosianina amin'ny alalan'ny Stork Group International. Maresaka iraisam-pirenena naiky ny andray ireo mpifindra monina ao anatin'ny sambo Aquarius ny firenena frantsay araka ny fanambarana navoaka ny gouvernementa frantsay omaly. Ireo mpitsimponenana mahafen'ny droit d'asile no horaisina amin'izany. Salanitra tompoko lasy tompoko vavy ny anombotsika ny vaovao dia niakatra alina ny vidin-tsolika raha ny fanazavana avy anivon'ny ofisy malagasy des hydrocarbures fanatratrarana ny vidiny tena izy izay mbola tsy tratra no antony izay fampiakarana izay mampametra-panontaniana ny marany koa ny zava-misy fanadiny Michela Ranarjon. Isan'ireo fanapa-kevitra voalohany no raisin'ny gouvernementa tsay niakatra ny vidin-tsolika alina nahitana fiakarany 50 ariary isaky ny litatra, izany hoe raha toa ka no jifaina 4,000 ariary ny litatry ny essence niakatra ho 50 sy 4,000 ariary, izany amin'izao raha toa kosa ka no jifaina 50 sy 307,000 ariary ny litatry ny gazoila dia niakatra 403,000 ariary izany androany. Tahaka izao ny fanazavan'ny tale general ny OMH maraina io mikasika izay. Fanjakana ny mampiakatra ny prix sy OMH enay milaza fotsiny izao ny prix hitanay calcul zany sambolana izazory dia mamenoty zay amin'ny fanjakana dia anjara no izy no mandray peteka miaraka amin'ny petrolier. Raha izay ny fanazavana naninona tamin'ity volana jona ity vao nampiakarina ny vidiny. Gouvernementa ny Prime Ministra Tsay Christian vao nanao filan-kevitry ny gouvernementa omaly ve no nampiakatra io saingy tsy nampidirina tao anatin'ny tatitry ny filan-kevitry ny gouvernementa naparitaka tamin'ny mpanao gazety. Raha ny fanadihadiana natao ihany koa tsy mbola nampiarina hatramin'izao ny fifanarahana nisy teo amin'ny fanjakana sy ny mpanjara solika tamin'ny voalohan'ny volana Melasa teo. Fifanarahana izay nilaza fa tokony ho ambony noho ny vidiny eny fotony ny vidiny eny amin'ny mpanjara. Izay natao mba hanefana tsikelikely ny trosan'ny fanjakana amin'ireo mpanjara solika eto Madagasikara izay efa mititina 5.7 miliara ariary. Raha ny fanazavany Pahay Toekarena, finiavana politika no tsy misy amin'ireo mpitondra ka izao hatrano ny zava-misy. Dia rehefa tsy manana an'ilay fahafahamanao anao eo mantsy tsy maintsy mipetraka ny safidy hoe ametraka ianao ve mila raha maromaro amin'ny fanampiana io vidin-tsolika io sa ho ampiasainao amin'ny zavatra hafa ilay vola.
zay zany tsy maintsy misy safidy atao ny zavatra mety ho azo eritreritiny ihany koa dia hoe zavatra ataontsika hoe vidiny samihafa araka ireo olona mpampiasa azy zay koa zany mety azo eritreretiny ihany hoe asa ohatra avy hoe satria resaka solika io zany misy fiatraikany betsaka amin'ny resaka fitaterana amin'ny resaka vidin-javatra reo avy eo asa mety hoe azo eritreretina zany zay hoe ny mitatitra ave ohatra no mahazo an'izay vidiny manokan'izay fa anatin'izay rehetra miankina fahamanao ny fanjakana sy choix politique zany mitondrany. Hatreto aloha izany tsy mifanaraka amin'ny fari-piainan'ny vahoaka malagasy ny fiakaran'ny vidin-tsolika vokatra trosabe amina miliara navela ny fanjakan'io. Fanontaniana mipetraka ihany koa no hoe fotoanan'ny fampiakarana ny vidin-tsolika koa ve izao. Miteraka resabe nanivon'ny fiarahamonina hatramin'izao ny fisian'ireo olona HVM ao anatin'ny gouvernemanta vaovao. Mazava ny didy izay navoaka ny HCC fa tsy tokony ahitana olona avy amin'ny HVM ny gouvernemanta iraisana io. Porofo ny fanitsakitsahan'ny filoham-pirenena lalana velona indray izany. Fanadinina Arsona Yandry. Raha ny didy laharana fa 20 tsipika HCC sy lasy de droit tamin'ny zoma fa 2024 Mey taona 2024 ao amin'ny andinin'ny fahenina dia milaza mazava tsara fa tsy maintsy mifanaraka amin'ny andiany fa-efatra amin'ny dimampolo lalam-panorenana sy ny avis numéro 01-HCC/AV tamin'ny 17 febroary 2024 sy ny arrêt numéro 11-COS/AR.14 tamin'ny fa-enina febroary 2024 ny fanendrena ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta iraisana tarihan'ny prime ministre Christian io. Ny aranana itiana nefa fa tsy izay ny zava-nisy tamin'ny fanendrena ireo mpikambana anivon'ny gouvernemanta tamin'ilay didim-panjakana laharana fa 2024 tsipika 700 nanendry azy ireo fa mbola ireo olona SVM no maranisa tao anatin'izany. Mbola hita ao anatin'ny gouvernemanta ahitana mpikambana raika amin'ny 30 io ny olona SVM toy ny général Rassofonirina Benik Xavier, Dovo Eloa Alphonse Maxime, ary misy Sanory Vololona, Andriambololona Vonitsalama Senso, Razafy Mahefaty Anarivelo, Randriary Manana Harrison Edmond, Rabarinjaka Henri, Andriataina Jacques Ulrich, Ralava Bebo Armis, Rasuelson Lantonienne, Rantomalala Arnirina Yoel Honora, Horace Gassien, Rasoa Zananera Marie Monique, Marat Jean de Dieu, Andria Mandavy Setrine, ary Faratina Tsiwara Eugène. Ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina hery mihitsy ankehitriny no mampiparipary fa tsy mivonona anaja lalàna zany ny tenany. Toa manara-panjatra ihany koa ny prime ministre tamin'ny fanendrena ireo mpikambana eo anivon'ilay gouvernemanta lazaina io iraisana satria tsy fanovana gouvernemanta no nambarany andiany fa-efatra tamin'ilay didina voaka ny HCC tamin'ny zoma fa 20 Mey iny fa fandravana mihitsy ny gouvernemanta. Tsy mba toy ny solombavambaoka filohan'ny vondrona parlementaire HVM izay nametra-pialana no mifanekeny didina voaka ny HCC fa tsy ara-dalàna ilay vondrona SVM amin'ny filoham-pirenena fa mbola io mini mandika lalàna io hatramin'ny farany. Hatreto ihany koa mbola tsy haneho teny ny fitsarana avy mba lalam-panorenana amin'ireo valin'ny fangatana napetraky ny filohan'ny vondrona politika VPMMM, TIM, Mapara, Iarakisika amin'ny tokony hanonganan'ireo solombavambaoka mpivadika palitao araka ny andinin'ny 27 amin'ny lalam-panorenana. Mbola tsy namaly ny fitaranan'ireo be ny tanàna roa avy amin'ny VPMMM ihany koa ty fitsarana avy mba lalam-panorenana ity ny amin'ny sian'ny fifanarahana politika anaty mialohana nanganana ilay gouvernemanta lazaina fa iraisana io. Tsy toy ny mahazatra ny ova endrika ny etso-bahoaka ho an'ny fanovana tena mikanjany 13 Mey amin'ity androany ity. Na izany azy dia tsy miova ny tanjona hoy ireo solombavambaoka dia ny anala ny filoham-pirenena sy ireo ministra HVM mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta vaovao Gaëtan Andriatsilavo. Hoeny Mazorivo ny tapaka nandritry ny fionana omaly teny amin'ny kianjany 13 Mey ary tamin'ny 7 ora maraina ny fotoana androany. Tsy izany anefa ny zavantranga tamin'ny 2 ora tolakandro vao nanomboka ny teo an-kianja ary tsy nisy ny dina keny Mazorivo. Nanazava ny anton'izany ireo solombavambahoaka. Tany amin'ny asamble zay androany. Ohatra ny eritreretina ny kianja kay zay mo ary anaty any
fa misaotra an'ireto député eo amin'ny fanovana fa zao tena ohatrany hoe nahatsiaro tety amin'ny Terezy be satria nisy ny hetsika ho an'ny fanovana dia niova tanteraka ny teti-bola rehetra sabadiraka teraka ny HVM. Zany zavatra zany no nivokatry ny tolona izay nataontsika satria raha tsy nitsangana izahay, raha tsy nitsangana ianareo dia nitaterahany ara-bakiteny ny fangalaram-bato amin'ny alalan'ny volam-bahoaka. Ka izao rehefa nisy amin'izay ny tolom-bahoaka, tolona ho an'ny fanovana, dia novaninga Premier Ministre taloha ny teti-bola le LFR io, loi de finance rectificative, dia nampidinina indray nesorina le vola zay nieritreretina anaovana propaganda satria iny lasa niova tanana na niova ny olona tao amin'ilay ministera ka tsy afaka ho terena sy ampanatanteraka n'le teti-dratsy atao. Tsy maintsy mitoy ny tolona ary tsy mijanona raha tsy tonga amin'ny tanjona nirina dia ny fametrapelan'ny filoha Rajaonary Mampianina sy ny fialan'ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta teo aloha. Mbola mitaky foana hatramin'izao hoe tsy mety ny fomba nanendrena anao sy ireo ministra indrindrandrindra fa HVM. Tsy mety ny resaka clé de répartition tsy nitaterana nanaraka ny didiny HCC. Noho izany rehefa tsy mety dia tsy mety, tsy miova ny hevitra. Nanamafy ihany koa izy ireo fa fitakiana am-pilaminana no atao. Nisy araka izany ny taratasy nosoratana omenan'ny Prime Ministre lehibe ny governemanta. Voninahitra ho anay ary aja lehibe ho anao Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny governemanta no anaovanay izao fangatahana izao. Amin'ny mahatany demokratika sy tandalanan'i Madagasikara dia zava-dehibe ary antoko ny filaminana ny fampiarana ny didim-pitsarana navoakan'ny HCC izay tsy azo ivalozana momba ny fanravana ny governemanta sy ny fananganana izany. Koa araka ireto andininy manaraka ireto, article 4 dia milaza ny fanravana ny governemanta. Article 6 dia milaza ny lehibe ny governemanta ny manolotra an'ireo ministra. Article 7 ny filoham-pirenena ny manendry an'ireo ministra mifanaraka amin'ny fandanjahan-kery ara-politika ary manaraka ny are numéro 11 tsipika CES/AR du 6 février 2014. Nisy ihany koa ny fanangonantsony ho an'ireo vahoaka hanamafy io fitakiana io. Eketsika be ty taratasy ty sa tsy eketsika. Ekeny syndicat sa tsy ekeny syndicat. Izao zany. Inona le action? Tsy mirotorototsika. Tsy mirotorototsika fa efa mizara telo ny taratasy ato. Député anao sonia. Ny syndicat anao sonia sa tsy anao sonia. Na re vahoaka anao sonia sa tsy anao sonia tsanany tanana zay anao. Ampidinitsika ambany latabatra. Action sa tsy action. Action sa tsy action. Action sa tsy action. Feno amizay azontsika le didim-pitsarana. Le vahoaka mbola tsy miroso. Mbola tsy miroso tsika, mbola tsy manaosotsika. Mbola misy député anampy kabary eto anampy resaka. Itoy rahampitso io fanangonantsony io, aorian'izay dia isy ny fanaterana azy eny Mazoarivo. Araka ny fanambarana nataon'ny firaisamonim-pirenena roy tamin'ity androany ity tsy ny fitsanganan'ny governemanta maromaritra iraisana ny vahaolana irosona amin'ny fifidianana tsy mitanila sy ekeny rehetra fa ny fisian'ny lalam-pifidianana ifanarany antoko politika sy ny mpanao politika fanadina. Nangataka ny amoahana pahibe maso ny fifanarahana politika nananganana ny governemanta ny maromaritra iraisana ny avy eo anivon'ny firaisamonim-pirenena roy
raha nisy ny fifanarahana politika antsoratra nolazain'ny filoham-pirenena taoriany nanendrena ireo mpikambana ao amin'ny governemanta dia tokony ahitana sonian'ny tompon'andraikitra isan'ny tokony izany hoy ny roy amin'ny alalan'ny lalam-pifidianana ifanarahana ihany hoy hatrany izy ireo no atongavana amin'ny fifidianana tsy mitanila sy ekeny rehetra. Resaka momba ny lalam-pifidianana satria ny lalam-pifidianana nge miendoany zao zavatra rehetrarehetra zao dia noho nandeha le disadisa teny amin'ny assemblée navoakan'ny ACC lalam-pifidianana tsy feno navoakan'ny ACC nefa tonga dia mipromulguer ny filoham-pirenena dia mivoaka any amin'ny journal officiel. Izany hoe raha hanao fifidianana zany tsika zao dia lalam-pifidianana banga no ataontsika tsy feno dia tsisy mieritreritra an'izany ntsony amin'izao fotoana izao fa dia miady seza fotsiny ny atao raharaha zany. Zahay tato amin'ny firaisamonim-pirenena tompoko rehefa nivoaka ny tany amin'ny ACC dia nanao devoir zahay le banga rehetrarehetra ny fenonay araky ny eritreritra hoe zay mitotoko ifanaraka ny tombotsoam-pirenena dia reto izy rehetrarehetra reto zany efa vita efa ely ty rehefa nizarainay amin'ny olona tokony anka io ny fieritreretanay azy zany tokony hodiniana amin'izao fotoana izao miaraka eo daholo ny olona rehetrarehetra zay voakasika zany fa tsy zavatra hafa no atao dia io ny tokony avoaka aingana araky dia aingana zany io lalam-pifidianana io. Tsy mitondra vahaolana ho an'ny firenena ny fitsanganan'io governemanta ny marimaritra iraisan'io hoy hatrany ny roy satria ahitana mpanao politika efa tsy mahomby teo aloha kanefa mbola nomena toerana isahana ministera strategjika indray toy ny ministeran'ny varotra ny fifandraisan-davitra sy ny serasera. Misy olony antoko mbola tsy nitantana ministera ihany koa voatendry isahana ny sosialim-bahoaka. Vitsy anisa kosa ireo ministra azo antenaina aomby araky ny traikefananan'izy ireo ka mety tsy ahatohatra ny maro anisa hoy hatrany ny fanazavana. Misosokevitray tato amin'ny firaisamonim-pirenena roy dia ny hoe gouvernemanta tsy mitanily neutre technicien sins dia nataonay hoe gouvernement de salut public na hoe fanavotam-pirenena dia tsy manaiky misy moa zany ny mpanao politika fa dia gouvernement de consensus ihany no atao dia ireo moa zany HVM mamapara team zany zany composition gouvernement atsika amin'izao fotoana izao izay novakino io zany fa dia zany tsy makasitraka an'io tsy makasitraka an'io marindrano zay satria ny mpanao politika moa hatreto zany hatramin'izay ka valiny dimapolo taona zany mitona tsy nampandroso an'ity firenena ity mihitsy. Mitaky ny sian'ny lamina matipaika hiatrehana ny fifidianana ny firaisamonim-pirenena amin'ny alalan'ny fandraisan'andraikitra ny antoko sy ny mpanao politika. Misy antony manokana avenina nanendrena ny Henri Rabarinjaka ho ministry ny Arena Kibonitany sy ny Solika. Raha ny fanadadiana nataon'ny mpanao gazety teto amin'ny Cool TV FM misy ny fifanarahana miafina teo amin'ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina sy ny Rosianina zay amin'ny alalan'ny Stork Group International fanadina Rarsonna Andry. Efatra amin'ny taona 2024 ny taona 2024 ary ny taona 2024 no niezaka mafy nampiana amin'ny filoham-pirenena malagasy sy ny mpitantana ny orinasa Rosiana Stork Group International araky ny fikaroam-baovao natao mpanao gazety eto amin'ny Cool TV FM ny mpanolotsaina vahiny iray amin'ny filoham-pirenena. Ity mpanolotsaina vahiny iray ity dia efa nonina teto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 2007 tany ho any. Ny orinasa Rosiana Stork Group International izay orinasa mitrandraka titana sy chrome ary fasy-mainty amin'ny firenena maherin'ny 20 noho ny azany ty teratany vahiny mpanolotsaina manokana amin'ny filoham-pirenena malagasy ity nanaovana an'izay fanelanelanana izay. Ny gazety boky La Lettre de l'Océan Indien laharana fahatelo amby ampolo sy efajato sy arivo tamin'ny voalohan'ny volana Desambra taona 2024 dia efa namoaka lahatsoratra momba ity mpanolotsaina amin'ny filoham-pirenena ity ihany koa. Raha tsy ahivana dia efa niraisan'ny filoham-pirenena teny amin'ny lampany avoloa tamin'ny taona 2024 ny tale general'ity orinasa Rosiana Stork Group International ity tsy nisy nipika ny dinika nataotao fa ito sary ito ihany no naparitaky ny sampana serasera tena anivo ny fiadidina ny Repoblika. Ny faraka 10 aprily taona 2024 ihany koa dia efa namoaka tamin'ny tambanjotra tseratsera ny tahirim-bolam-panjakana fampitomboana avy roa enina famokaran'ny orinasa kromita malagasy Chrome ho fanomezana fafampo ity orinasa Rosiana Stork Group International ity. Nisy ihany koa ny fitsidiana natao amin'ny filoham-pirenena tany Rosia ny fahatelo ny volana Martsa lasa teo izay tsy nisy tatitra mazava ihany koa toy ny mahazatra ny atonditany. Tsikaritra ihany koa
fa tao anatin'ireny krizy politika teto Madagasikara mbola nitadiavam-baolana sy namavay ireny no namita iraka mangina tany Rosia ny ministry ny Renan-Kibontan teo aloha Zafla Ingva ny 20 Mey lasa teo. Raha loharaha vaovao ray na dia tsy nisy taritra teo anivon'ny filakevitry ny gouvernemanta na ny filakevitry ny ministra ny antondia-tany dia fantatra fa efa nisy ny karazana vakraoka fifanakempiara-miasa vaovao eo amin'ny orinasa rosiana Stork Group International ity sy ny fanjakana rosiana ary ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery. Midika ve zany fa ny fitondrana rosiana izay arahantsika malala fa tsy refetsy mandidy dia manohana ity fitondrana tsy mamim-bahoaka ity. Izany rehetra izany mahatonga mpanara-baovao mametraka fanontaniana ny amin'ny antony nanaovana bodingerina sy amboletra na ny andrenan'ny Rabaronjaka Henri ho ministra Renan-Kibontan ao anatin'ity gouvernemanta vaovao ity. Ho potehina sy amidy amin'ny vahiny toy ny orinasa Air Madagascar, ny toy ny nataon'ity ministra ihany koa ve ireo orinasa toy ny Cram sy ireo Renan-Kibontan maro isan-karazany eto Madagasikara. Tsy maintsy mbola tanterina aminao eto amin'ny fampahalaram-baovao ny Kolo TVFM ny toy ny tiraraha ity tsy ho ela. Ao anatin'ny vaovao maresaka ihany koa dia tamin'ity androan'ity ny fotoana nandaniana ny fantsina ny teti-bola mpanjakana taona 2024 teny amin'ny anteny miram-pirenena teny Tsimbazaza na hemitra amin'ny fotoana manaraka ny fandaniana izany raha nitsipahany solombavam-bahoaka maro. Henri Florian. Nafanatanteraka ny teny amin'ny lapan'ny anteny miram-pirenena androany lalinoana ny fandaniana ny fanitsina ny teti-bola mpanjakana 2024 na ny LFR loi de finances rectificative 2024. Mbola hosonoan'ny Premier ministre teo aloha mahafaly Solandrasana Olivier ny tao amin'ny boky. Sy voasoro tao anatin'ny teti-bola ihany koa ny fanomanana ny fifidianana. Mitondra fanazavana ho an'ny vahoaka ireo solombavambahoaka mahakasika an'io fanitsina ny teti-bola mpanjakana io. Voajerenao aloha le boky dia le soniary amin'ny farany mahafaly Olivier Solandrasana. Tena mampinoa. Dia voajerenao le olona niseho teo, dia le ministry ny finance ny tonga teo, dia le ministry ny angovo. Aroa, aizato re avadi-badio hoe anao fifidianantsika amin'ity taona ity. Aizato re zany. Fa tsy hitanao hoe ahoana. Fa zay mama ihany, zay ministera ahafahana maka vola zany, dia ho ahitsy le teti-bola, dia ho alefany lay teti-bola. Na ireo solombavambahoaka momba ny fitondrana, na ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana, samy nitsipaka io fanitsina ny teti-bola mpanjakana io avokoa. Misy vokany ny hetsika ho an'ny fanovana, ary samy manana ny antony tsy nandaniana io lalàna io ireo solombavambahoaka tsirairay avy. Ministra anankiroa tao, ministra ny énergie dia ministra ny fitantanam-bola, ministre des finances et du budget tao, miaraka amin'ny staff BDB tao. Dia inona ny zava-nisy tao? Na ny député momba ny fitondrana, na ny député 77 samby mitsipaka ny lalàna io daholo. Zany hoe misy vokany tolona ataontsika eto. Fa efa misy député zany le nandray vola efa manomboka ho tonga saina. Tsy zay? Samy nanana ny antony na ny mora na ny fifidianana io lalàna io. Ny député pomba ny fitondrana dia hoe mbola mafana ozy izy ny toe-draram-pirenena amin'izao fotoana izao. Nareo mbola vao vita passation vao maly. Tsara io raha emotritsika fa mbola tsy fotoanany andiniana an'io androany. Miemotra amin'ny fotoana manaraka araka izany, ny fotoana andaniana ny fanitsina ny teti-bola mpanjakana taona 2024. Ny fitakena ny fanaovana tanteraka eto amin'ny firenena no mahasoana amin'izao fotoana izao. Andrasana araka izany, ny fotoana anitsina ity teti-bola mpanjakana ity. Nitsahatra avy hatrany ny andraikitry ny chaîne pénale anti-corruption taorian'ny fianianana. Izay nataon'ny pôle anti-corruption tamin'ity androany ity. Na izany azy nanamafy izy ireo fa hotohizana ny fianadadiana izay mbola tsy vitany teo aloha ka eto Andratsilavo. Maro ny fitarainana voaray momba ny kolikoly sy ny famotsim-bola eto amintsika. Maro ihany koa ny fitoriana napetraka ireo fikambanana na olon-tsotra manoloana izany, saingy vitsy ny rehefa nahiditra amponja. Olana mateti-pitranga ny hoe rehefa miova ny rafitra, miova ny fitantanana, ary tsy mitohatra amin'ny fitsarana ny fanadihadiana natao. Tsy maintsy hovainy izany ary tohizana ny fanadihadiana nataony teo aloha, hoy ny mpikambana eo anivon'ny PAK,
na ny pôle anticorruption. Fantaterana azy dia araky ny voalazan-dalàna moa hoe ny pôle anticorruption dia mandray fitarainana izy na eo koa ren'le organisation na fikambanana reny zany zay miady amin'ny concours reny afaka mametraka fitorinana dénonciation minday dénonciation koa ny pôle anticorruption dia maingy amin'izay zany ny fandraisana andraikitra ny pôle anticorruption mety misy raha tany aloha zany zay nendreketan'ny chaîne pénale anticorruption na chaîne pénale économique anticorruption tateorina ka tsy mbola vita dia mety alefanjareo makany pôle anticorruption ihany koa io moa zany araka ny fandaminana zay ataony ihany. No tanterahana androany tsy hivina ny fianianana ho an'ireo mpikambana ao amin'ny PAC na ny pôle anticorruption eto Antananarivo renivohitra izay isolo-toerana ny chaîne pénale anticorruption. Ny PAC izay ahitana mpikambana 12 manerana ny nosy ary mbola isy ny fianianana ataon'ireo any amin'ny faritra. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mbola tsy tafapetraka ny paikady hiarovana sy hanajariana ny tany efitra eto Madagasikara. Tsy ampy ihany koa ny fifehezana ny teknika amin'izany. Ny tsy fampin'ny oentomanana sy ny fampiofanana ny olana araka ny fanazavana. Yves Richard. Tafiakatra 12 amin'izao fotoana ny faritra voakasika ny firosoan'ny tany efitra na désertification eto Madagasikara. Santionany faritra Atsimo andrefa, Menabe, Melaky, Androy, Iorombe sy ny maro hafa. Araka ny fanazavana, mbola tsy tafapetraka mazava ny paikady hiarovana sy hanajariana ny tany efitra eto amintsika. Tsy ampy ihany koa ny fifehezana ny teknika ampamokarana. Mifanaraka amin'izany noho ny tsy fampihan'ny oentomanana sy ny fanohanana samihafa. Ny teknika dia misy fa ny oentomanana no tsy ampy. Zay ary isan'ny lesika lehibe momba ny resaka tany satria moa raha ny akabeazan'ny mponina eto Madagasikara mpamboly izany hoe mikirakira tany dia tsy voafehina ry tsy mahafehy ahoana ny olana atao amin'ny tany, ahoana ny le zavatra tokony atao amin'ny tany. Voalohany indrindra aloha dia ny afo anisan'ny mahatonga an'izay dia ny tsy fampiasana teknika miaro ny nofotany ary ny fampiasana akora simika koa izay manimba ny tany izany ao anatiny daholo. Tetika asa dia miaraka amin'ny olona ny toerana ahoana ny fanajariana tanety, ahoana ny ady tsy hitarany lavaka, ahoana ny hanajanonana ny atsanga tsy ho tonga ny lemaka sy any amin'ny tamboly. Araka ny fanazavana, efa misy ny teknika ampamokarana sy ny fanajariana ny tany efitra eto Madagasikara. Saingy mbola ireo orinasa sy mpandrahara goavana ihany no misitraka izany araka ny fanazavana. Tetika asa anankitelo ampiasainay zany mba hiadina amin'ny le tany zariko efitra. Ny voalohany indrindra dia ny teknika sy ny paikady ampiasainay mba ahafahana mamokatra ny mangahazo io zany dia mampiasa izay ny atao hoe volo rakotra, ny fifandimbiasam-boly, ny fampivandiana voly. Faharoa-mankarak' izany ao anatin'ny fandraisana anjara ara-piarahamonina na responsabilité sociétale de l'entreprise. Izahay dia mamboly ireo tany kisilasila mba ahafahana miaro ny tany amin'ny rika zany. Ny fahatelo ao anatin'le tetikasa fandraisana anjara amin'ity fiadinan'ny tany zariko efitra ity zany dia mampirisika ihany koa zay ny mpiarabelona eny ambanivohitra mba hamokatra arak'ireo paikady ampiasaina ireo. Araka ny fanadiadiana, ny raika amby 300 ny velaran-tanin'i Madagasikara ny voakasika ny firosoan'ny tany efitra. Araka ny tombana nataony teo anivon'ny ministera ny tontolo iainana, ny ala sy ny avoary, hiakatra 7,7 amby 700 zany ny taona 2024. Raha tsy misy ny fandraisana andraikitra sy ny politika apetraka ny tompony andraikitra voakasika. No mariana androany tetsy amin'ny tranom-bokim-pirenena nosy moa, ny andro iraisany pirenena hiadina amin'ny firosoan'ny tany efitra. Misy vaovao mahaliana koa anatin'ny tontolon'ny dokavatra dia manasanao ary anaraka n'izany aorianan'izay no ahitantsika ny asa fanasoavana izay ataon'ny réseau des experts malagasy. Io ihany koa ny fametrahana ara-pomba ofisialy ny rafiboky vaovao eo anivon'ny UPRIM. Rehefa avy eo ary. Fety indray mandritra ny herinandro be izao
miaraka amin'ny Cool TV sy Cool FM. Ny asabotsy 9 jona, lalaova miaraka aminay, loka goavana no sariana ao amin'ny fandarana Sokola sy Cloiny. Afantaranao fomba fandraisana anjara, ary tsy tapaka ny pejiny Cool TV FM ary ny fandarana Sokola sy Cloiny. Ny lalaova dia mazahoa loka goavana ho an'ny dada. Speaker Bluetooth sy montre avy amin'ny Fusion, séance de spa et bien-être ho an'olon-droa avy amin'ny Majorelle, ary ny loka goavana, vélo elliptique, pont d'achat 100 000 ariary avy amin'ny Cool TV sy Cool FM. Cool TV, Cool FM, Dimtown. Retrouvez les tendances déco du moment chez Géant du Meuble avec ses nouveaux salons design, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés. Et ses salles à manger, tendance et stylées. Et des accessoires de tous les styles pour agrémenter votre mobilier. Découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Apportez une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Grande promotion jusqu'au 30 juin 2018. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers Faf et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez First Prestige et First Royal pour encore plus d'avantages. Rendez-vous en Telma Shop ou sur FB Telma Madagascar. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Arabatra amin'ny saramanitra aty amin'ny Batimax ny tena fety anary sy tsara lalàna mahazo fihenam-bidy 10 hatramin'ny 10 isanjato be zao amin'ny karazana entana maro mandritra ny volana jona. io arany ianareo fangaza ihany mahazo tapakila isaky ny mahafeny vidin'entana 10 ariary ny azo eo akitelo a tombo vitany loka mety ho azo bon d'achat 10 ariary hatramin'ny 3 tapitrisa ariary de logeo ihany fisariana ny 30 jona amin'ny 120 Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Ny rivotra madio, rano mamelombelona, tany manan-karena, ary asa nokaliana ampitiavana. Satria voamarina fa manaja ireo fenitra iraisam-pirenena amin'ny resaka fiahinan-tsakafo ny sokolay dia azo antoka fa ny tsara indrindra amin'ny vokatra vita avy amin'ny ronono no atolony anao na amin'ny tsiro na amin'ny otrikaina entiny. Sokolay, ny tsiro tena izy. Il y a du nouveau dans vos portions préférées de la vache qui rit. La nouvelle formule La Vache qui rit, riche en calcium et vitamines, contient désormais du fer. Important pour l'activité physique et intellectuelle des petits et des grands. Elle est toujours aussi délicieuse et gourmande pour le plaisir de toute la famille. La Vache qui rit, pour des journées pleines de vie. Il faut que je vous fasse visiter, Miss. Vous savez que je vais vous obliger à me raconter toute votre vie? Croyez-moi, elle est d'un ennui mortel. Pour une fois, tu es avec un garçon particulièrement séduit. Surprise! C'est moi! Tu fais mal! Psycho killer! Pour qui tu travailles? Disons que je travaille pour bla 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 et qu'ils m'ont donné le permis de bla. Tes jambes. Oh non! Écarte-les. Ça t'excite? Écarte tes jambes. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Wow, c'était trop bien! Bravo. Catherine Heigl.
Ashton Kutcher. Kiss and Kill. Chérie, ton arme, elle se voit. Bah oui, mais où est-ce que tu veux que je mette cette espèce de machin? T'as vu la taille de ce truc, franchement? Araky ny bande-annonce teo iny Kiss and Kill izy indray noronan-tsara raha antsika ny oalina eto amin'ny Cool TV. Tontolon'ny finoana kosa indray dia nifarana omaly ny iray volany Ramadany ho an'ireo mpinosolamo manerana ny nosy fifaliana ary fifampizarana no entina nanamariana izany araky ny fanazavan'ny mpinosolamo iray Mikael Ramalola. Volana iray masina ho an'ny mpinosolamo rehetra na eto Madagasikara na any ivelany ny volan'ny Ramadany raha ny fanazavan'ny mpino isan'ny fepetra tsy maintsy narahina nandritra izay iray volan'ny Ramadany izay ny tsy misakafo mandritra ny tontolo andro manomboka amin'ny fimpiusahan'ny masoandro hatramin'ny filetehany. Tsy azo nanaovana ireo filana rehetra ihany koa nandritra ity tontolo andro ity. Fotoana izay nanamafisana ny finoana ho an'ireo mpinosolamo. Teo amin'ny kianjan'ny Makian-Dotapenaka no nanomboana ny fanamarihana izany famaranana ny volan'ny Ramadany izany tamin'ny fanaovana ny soalahy. Androany zany ny mpinosolamo maneran'izao tontolo izao mankalaza ny ilay fety famaranana ny volana Ramadany. Tiako tsindriana eto tsy hoe faly ny mpinosolamo satria tapitra ny volana Ramadany fa izy ireo zany faly satria nomen'Andriamanitra fahafanana tanatin'ny ray volana nanompo an'Andriamanitra sy nanatinazy bebe kokoa. Ny fankalazana miavaka androany dia mitombo avoeny fotsiny zany ny asa soa izay fatao andavanandro amin'ny famangina fianakaviana. Zany hoe androany moa zany fady tanteraka ny fifadin-kanina. Zany hoe androany zany karazana hoe andro fanarana baikon'Andriamanitra. Fanarana baikon'Andriamanitra zany fanarana baikon'Andriamanitra mihoatra n'le fatao andavanandro satria fady mihinana androany ary mitovy ihany ny fatao andavanandro amin'ny fanatanterana ny fivavahana maro samihafa. Fankalazana manetriketrika no natao nandritra ity tontolo andro ity amin'ny Eid al-Fitr izay fankalazana ny fanapahana ny Ramadany. Misy ny famangina ny fianakaviana, fiaraha-misakafo, fanampiana isan-karazany. Tsy mijanona amin'ny fanompona amin'ny iray volan'ny Ramadany fotsiny izany fa mbola misy ny fanohizana izany raha ny fanazavana. Zany hoe araka ny lazaintsika teo ny mpinosolamo tsy manompo an'Andriamanitra amin'ny volana Ramadany fotsiny fa amin'ny zao famaranana ny volana Ramadany zao misy fampianaran'ny mpaminany milaza hoe izay olona manatanteraka ny 30 andro ny fifehezana ary manampy eninandro amin'ny volana manaraka, le volana manaraka moa antsoina hoe Shawwal dia tahaka n'olona ny fe mandritra ny taona anankiray ny fahasoavana izay azony. Samy manana ny fankalazana azy ny mpinosolamo amin'ny Eid toy izao raha ny fanadihadiana. Ho an'ny zanaka avaratra manokana ohatra dia nisy ny fisakafoanana goavana sy ny fizarana atao amin'ny mpinosolamo na ny tsy mpinosolamo izany. Izay natao tao amin'ny birao foibe. Ho fanohizana ny fanisana ireo mpinosolamo manerana ny nosy dia misy ny fivoriana goavana izay ataon'ireo mpinosolamo ny 20 hatramin'ny 17 Jona izao ao Ambanja. Mitohy hatrany ny asa fanasoavana ny mpiarabelona izay tanterahan'ny ao anivon'ny réseau des experts malagasy tamin'ity androany ity teo anivon'ny CNFPPSH no nanatanterahana izany fanadiny Iona Saina. Ao anatin'ny fankalazana ny herinandron'ny fahasalaman'ny nify sy ny adivava, nanatanteraka fitsaboana maimaim-poana teo amin'ny Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap ny réseau expert malagasy. Ho fanampiana ireo olona manana fahasembanana ahafahany miatrika ny fiainana andavanandro no antony karakarana ity hetsika ity raha ny fanazavana. Fizarana traikefa sy fampandrosoana ny olona zany amin'ny maha olona azy mba ahafahany miatrika ny tontolon'ny asa. Dia izay no mahatonga ny Rexma zany miara-miasa amin'ny CNFPPSH amin'ity hetsika journée action sociale ity. Tsapa sy hita zany fa tena mazoto tokoa zany le olona ato amin'ny centre satria ny anay zany ny tanjona dia hoe fizarana ao anatin'ny responsabilité totale ho an'ny tsirairay na ho an'ny mpanome na ho an'ny mpandray. Maro lafy ny fitsaboana no tanterahana teto amin'ny CNFPPSH raha ny fanazavana ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ny fahasalamana. Dia fanomezana tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana
anatin'ny fankalazana ny herinandro ny fahasalaman'ny nify sy ny ativava dia nisy ny fizahana ara-pahasalamana ankapobeny arahana fanafody maimaim-poana io ihany koa ny fizahana mahakasika ny fahasalaman'ny nify sy ny ativava dia misy ny fanasorana nify ihany koa dia arahana fanafody maimaim-poana ihany koa ny fitiliana ny diabeta ny fitiliana ny fiakaran'ny tosidra dia ny fijerena ny maso sy ny aretin'ny sofina ny orona sy ny tenda tsy hijanona treo fa hitohy-hatrany ny hetsika fanampina ny mpiarabelona hoy ny mpikambana eo anivon'ny Rexma. Mpanohana anay zany tamin'ity indray mitoraka ity dia ny tombo misy tena ny tombo mihitsy satria lasa niaraka ny asa aminay zany na ny farmasia na ny orinasa ao amin'ny sehatry ny fanjifana amin'ny ankapobeny zany dia lasa niaraka nanampy anay dia zay zany hitanay hoe zava-dehibe satria matoa zany manaraka ny mpanohana dia satria zany mahita fa tena miteraka mitondra vokany mahasoa ho an'le olona ato amin'ny centre tokoa zany le hetsika ataona. Ny hetsika aloha zany dia mitovy foana isa-taona tsy maintsy misy foana zany ny journée action sociale ohatr'izao izay tafiditra hidiranay foana miaraka amin'ny ministèren'ny fahasalamana indrindrindrindra fa ny direction régionale de la santé publique Analamanga ao tafiditra ao anatin'ny semaine bucco-dentaire dia iny zany ataonay foana mbola mihevitra ihany koa zany izay afaka volana vitsivitsy hitondra hetsika eto anivon'ny centre ihany foana fa momba ny fizahana ny vehivavy indray amin'izay fotoan'izay. Totosan'ny maraina teo indray ny fisarihana amin'ny vatana atao anatin'ny fandaharana Sokola ka olona roa no tsara vitana tamin'izay lalao izay karakarain'ny Cool TV FM lalao izay miditra ao anatin'ny andro fahadimy onona sainatra. Mandritra ny fankalazana ny fetiny iray miaraka amin'ny Cool TV FM izay mankalaza ny fahadimy taonany no tanterana ny maraina teo indray ny fisarihana andiany fahadimy ka olona telo no tsara vitana tamin'ity androany ity. Voalohany, Rion Skipper nahazo ny powerbank sy ny oreillette bluetooth avy amin'ny Iris Multimédia. Faharoa, Irazaka Manantso Olomalala nahazo ny bon de restauration ho an'olona efatra avy amin'ny Pasta Hit La City. Ary bon d'achat ray paire de lunettes avy amin'ny Yarivo Optique no azo ny Dera Van Carlos. Ho an'ny andron'ny rampitso, tsotra hatrany ny fandraisana anjara. Manisy j'aime ny page Facebook Cool TV FM. Aorin'izay, manisy j'aime ny publication izay anaovana ny fisarihana ao amin'ny andron'ny rampitso. Mandefa teny mamy ho an'ny dada ao amin'ny commentaire. Ny fisarihana mivantana dia atao amin'ny fandaharana Sokola rampitso sabotsy 12 jona amin'ny 8 ora maraina. Lalaova dia mazaoloka goavana ho an'ny dada. Speaker Bluetooth sy montre avy amin'ny Fusion, séance de spa et bien-être ho an'olon-droa avy amin'ny Majorelle, ary ny loka goavana, vélo elliptique, pont d'achat 100 000 ariary avy amin'ny Cool TV sy Cool FM. Cool TV Cool FM, Dimtown. Misy fiantsona fivoriana kosa indray dia ny Brown ICSS Antananarivo syndicat des enseignements chercheurs et chercheurs enseignement de l'enseignement supérieur dia miantso ny mpikambana rehetra hamonjy ny fivoriam-be manokana izay atao amin'ny alatsinainy 20 ny volana jona ho avy izao amin'ny 10 ora maraina ao amin'ny faculté des lettres et des sciences humaines. Napakefitra momba ny raharam-pirenena sy ny zo amakasy ny syndikatsika moa notiniana amin'izany. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany dia nitanterahana androany ny fametrahana ara-pomba ofisialy ny rafibaiko vaovao sekoly izay manamora ny fifampiresahana sy ny fifaneraserana eo amin'ny tompona andraikitra sy ny mpianatra eo anivon'ny Uprime fanadina. Sekoly rafibaiko vaovao manana endrika tambazotra tserasera ahafahan'ny mpianatra mifanerasera sy mifandray amin'ny mpampianatra amin'ny fotoana rehetra indrindra eo amin'ny sehatry ny fikarohana. Izany no natao mba ahafahan'ny tompona andraikitra isantsokajy ny fanerasera
ary manatanteraka ny asany sy ny fifandrindrana anatiny amin'ny alalan'ny rafibaiko izay azony rehetra ampiasaina amin'ny alalan'ny finday na amin'ny milina. Ka ity application ity zany dia ho an'ireo mpianatra mpandrara ary mpampianatra eto amin'ny université privée de Madagascar satria izy ity dia ataontsika hoe solution numérique et pédagogique sy administrative ihany koa izay efa fampiasan'ny université malaza rehetra maneran-tany ary dia NUPRIM no hitondra azy voalohany zany eto Madagascar. Manomboka androany zany eto amin'ny NUPRIM dia tsy hisy intsony ny filaharana lavabe amin'ny fanoratana taratasy na ny fanoratana ny reçu rehefa avy mandovola ny mpianatra fa automatisé daholo ny zavatra rehetrarehetra ka carte numérique no ananan'ny mpianatra tsirairay avy dia efa ahafahan'izy ireo manana ny base de données mitahiry ny note ny première année hatramin'ny 5e année ato amin'ny NUPRIM ary ihany koa ahafahan'izy ireo mahafantatra ny appréciation izay omen'ny mpampianatra azy ireo. Nanamafy ihany koa ny tale général'ny UPRIM tamin'ity androany ity fa ara-dalàna tanteraka ny UPRIM ary misokatra ho an'izay rehetra mangetaeta fahalalana. Ny université privée de Madagascar dia sekoly nijoro efa tamin'ny taona 2007 izany hoe 1.5 taona izao ka nataova hoe ny sekoly nijoro ve tamin'ny taona 2007 efa 1.5 taona izy amin'izao ka na tsy nanao ninina raha ny mpitarika dia mbola tsy ho ara-dalàna ilay sekoly valiny tsia ara-dalàna ny sekoly université privée de Madagascar manamarina izany ny any amin'ny ministère ny enseignement supérieur manamafy izany indrindra ny ao amin'ny ministère amin'ny fonction publique izay manome arrêté mazava tsara ny université privée de Madagascar. Marina fa ny orinasa informatique raitsakay no namolavolan'ity fitaovana numerika ara-pedagogika ity eo any UPRIM manokana. Dingana lehibe amin'ny lenta ny fampianarana eto Madagasikara ny fampiasana ity rafibaiko vaovao ity. Tolotalana io ny lohahevitra nentina amin'ny fampisehoana iarahana amin'ireo antoko-pihira efa manana ny toerana ao amin'ny gymnase Couverna Korondrano amin'ny fa-24 volana Jona ho avy izao hiavaka niseho amin'ity fampisehoana ity raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra Mikaela Ramarla. Ho fanampirana ireo ankizy sahirana sy fanomezana fifaliana ho an'ireo ankizy ao amin'ny sekoly iray ao 67 hektara dia misy ny fampisehoana goavana iarahana amin'ireo antoko-pihira aram-pilazantsara manana ny toerany toy ny Singers of Jesus, GMMC, The Voice of God ary ny antso fiderana. Hiavaka niseho raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra. Ny zavatra tena mampiavaka an'ity antsika iray ity dia raha ny mahazatra antsika mpijery rehefa mijery fampisehoana dia mifandimby miakatra tsihatra ireo mpandray anjara dia midina avy eo fa mitindray mitoraka ity dia hiaraka eo amin'ny sehatra daholo ireo antoko-pihira efatra ireo izany hoe misy 3 scènes simultanées zany amin'io dia manao fampisehoana eo ireo korala efatra eo mandrapatapitra ilay fampisehoana. Izay moa zany dia nisafidy an'ilay lohateny hoe tolo-tanana satria Andriamanitra dia manolo tanana antsika ary tokony tsy salasala tsika handray ny tanany ary rehefa nandray koa tsika dia tokony mba hanome ihany koa ka izany indrindra no antony etsika mba hanampiana ny ankizy ao 67 hektara sekoly moa izy io dia anaovana ananganana foto-drafitrasa ihany koa ho ana ankizy kamboty. Mirary kosa ny vidim-pidirana ary entanina ny rehetra ho avy amin'ity fampisehoana iray ity raha ny fanazavana trany. Ny billet moa dia vidintsika amin'ny vidiny afaka vidintsika amin'ny vidiny 5,000 ariary dia ny invitation amin'ny vidiny 5,000 sy R1 ariary izay afaka jifaintsika eny amin'ny librairie Antso Analakely. Manasa antsika rehetra ho tonga tao amin'ny namana ny havana matsakaiza deran'Andriamanitra sy hifanolo-tanana amin'ny gala evangelika izay karakarainay ny alahady 24 Jona ho avy izao eny amin'ny gymnase Couverna Korondrano. Vonona ny hanome ny soa sy ny mahafinaritra amin'ity fampisehoana ara-pilazantsara ity ireo antoko-pihira raha ny fanazavana hanomboka amin'ny 3 ora tolakandro ny fampisehoana. Misy ny laharana ho an'ireo mila fanazavana fanampiny dia ny 034 51 460 74 na ny 032 42 700 01. Mondial 24 sy 20
tsara fanomboana ny ekipa Papetrano omaly. Nivokatra zay ary etiny Henri Florian aminao. Tsara fanomboana tanteraka ny ekipa pirenena rosiana izay Papetrano amin'ity mondial na 2020 sy roa ity ao anatin'ny volana tao amin'ny kianjan'ny stade Londriki de Moscou. Lavon'ny Rosia tamin'ny isa mavesatra dia mavesatra ny ekipa ny Arabia Saodia omaly nandritra ny lalao fanokafana ity fiadina ny tompon-daka eran-tany ity. Tamin'ny isa 10 minuty tsy misy no andavon'ny zareo ny ekipa ny Arabia Saodia. 2 minitra nomboan'ny fiaonana napiditra bola voalohany Ganziski nanampy fanirony izany i Cherichev tany amin'ny minitra fa 17. Tany amin'ny fizaram-potoana faharoa teo amin'ny minitra fa 1:70 nanampy ny isa i Juba. Nanampy hatrany isa ry zareo Papetrano tamin'ny alalan'ny Golovin teo amin'ny minitra fa 70 sy i Cherichev tany amin'ny minitra fa 5:70. 10 minuty tsy misy araka izany no nisarahany rotonta nandritra ity fiaonana omaly ity. Raha ny lalao androany ndraiky kosa tamin'ny tolakandro teo fiainao teo amin'ny Egypte sy Uruguay. Lavon'ny Uruguay tamin'ny isa rayny tsy misy ny ekipan'ny Egypte tamin'ny ity lalao androany ity. Baolina tokana nampidiriny Gimenez. Mieto hatrany ny fifanitsanana ao anatin'ity fiadina izay ho tompon-daka eran-tany ho an'ny taranja baolina kitra ity. Arahinao ato anatin'ny fampalalamba avao ireo voka-dolo rehetra ao anatin'ity fifanitsanana ity. Raha nivokatra androany ihany koa dia resy ihany koa ny solitena afrikana dia i Maroc zany raha niona tamin'ny Iran tamin'ny isa ray nohoatra moa niondrean'ny Marocanina tamin'izany. Rehefa avy eo ihany koa ny lalao eo amin'ny Portugal sy Espagne. Fa maresaka iraisam-pirenena dia nanaiky ny andray ireo mpifindra monina ao anatin'ny sambo Aquarius ny firenena frantsay araky ny fanamarana navoaka ny gouvernementa frantsay omaly. Fanadina. Vonina andray izay manazoa amin'ny fialokalofana amin'ireo mpitsaom-pinenana maherin'ny Njato ao anatin'ny sambo Aquarius ny firenena frantsay araky ny nambaran'ny gouvernementa frantsay omaly. Namafisiny Ramatoa Macron ny fotoana ifanomezany amin'ny Giuseppe Conte filohan'ny gouvernementa italiana androany zoma. Nandrahona ny anafoana io fotoana io kosa i Rome raha tsy misy hoy izy ny fialatsiny diplomatika avy amin'ny filoham-pirenena frantsay izay ndiapangany gouvernementa italiana ho naneo ny tsy fahamendrehana sy fialana andraikitra. Tokony ho tonga any Espagne ny sabotsy arivo io sambo mitatitra mpifindra monina io. Dia ny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona ny vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao manaraka an'izay. Tenako dia manome fotoana anao amin'ny alahady indray. Velominy tompoko. Narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny La Vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. Arabatra amin'ny saramanitra aty amin'ny Batimax ny tena fety anary sy tsara lalàna. Narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.